Mamindra vatomanga namoany paka didy fampisamborana iraisam-pirenena. Fianianana tetsy Ambohida midika fankatoavana ny fahatongavana ireo masovovainy ho ny atoko amin'ireny. Fiainam-pirenena maika ny jiro sy rano, fiatriana ny Mantsoahitra, ny fanendrena prime-ministra sy ny gouvernement ny filoha. Faltafaraka aminao ndray tombokilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao, aterina ny arabany manasanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farandy. Vaovao makasika ny raharam-pirenena avy hatrany araka ny lalam-panorenana, ny fanendrena nataony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ho ny filoha ny HCC androany. Ny antso ireo maso-pivovahiny sy ireo mpiara-miasa amin'ny Madagasikara ihany koa ry tenany mba tsy haino feon-dakilehy tokana. Tetsy ankilan'izany nanambara ny filoham-panjakana ry Andrianirina Mikael fa laharam-pamiaina ny sosialim-bahoaka ao anatin'izany fampianarana sy ny fahasalamany. Tena toerana nanangona ny vaovao Germain Moenjanary sy Taiziniana. Olo manakaja maro, sivily sy miaramila, filohana antoko politika, mpanao politika, maso ivovahiny toa ny Frantsa, Rosia, Grande-Bretagne, Korea Atsimo, ny vondrona Europeana, États-Unis, ireo olom-bofidy avy amin'ny firenena politika samihafa ary ireo ray aman-dreny filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM no tonga niatrika ny lanonana fianiana ny filoham-panjakana ny colonel Mikael Randrianirina teto amin'ny HCC. Nisy ny famakiny HCC ny didim-pitsarana izay manendry ny colonel Mikael Randrianirina ho filoham-panjakana no nanomboana ny lanonana ara-pitsarana. Araka ny lalam-panorenana no nanapahany HCC hevitra ka natonga izo dingana ho amin'ny fianiana ny filoham-panjakana androany izao. Andiny voalohany, hita fototra ny fahavangan'ny toeran'ny filohan'ny Repoblika sy ny an'ny filohany antenimera ndoolona. Andiny faharoa, hita fototra ny tsy fahafahan'ny gouvernemanta izay misy iandraikitra ny asan'ny filohan'ny Repoblika. Andiny fahatelo, asaina ny fitondrana miaramila mahefa amin'ny alalan'ny colonel Randrianirina Mikael iandraikitra ny asan'ny filoham-panjakana. Andiny fahaefatra, ny androm-panjakana sy ny rafitra voalazan'ny lalam-panorenana dia manohy manatanteraka ny andraikiny andavanandro. Daty voarakitra eo amin'ny tantaran'i Madagasikara ary tsy azo kosehina ny 17 Oktobra 2024. Fanekena ampay be maso fa tsy hikatsaka afatsy ny tombontsom-bahoaka sy ny mahasoan'ny firenena ao anatin'ny fitandrona ny maha-malagasy iray tsy mivaky. Colonel Randrianirina Mikael, eto anatrian'Andriamanitra sy ny firenena ary ny vahoaka mianiana va ianao fa hanatanteraka antsakany sy andavana ary ampahamarinana ny andraikitra lehibe mahafiloham-pirenena anao. Mianiana koa va ianao hampiasa ny fahefana natolotra anao ary hanokana ny herinao rehetra hiarovana ny sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianiana koa va ianao fa hanaja sy tandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny firenena ary ny vahoaka mianina fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary ampahamarinana sy andraikitra lehibe mahafilohan'ny firenena malagasy ahy. Mianina fa hampiasa ny fahefana natolotrahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianina fa hanaja sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka.
toa generaly filohan'ny maroboninahym-pirenena miangavy anao aho hampisalotra ny filoham-panjakana vita fianianana ny fanamariana mahakasika izany. Kapolanunan. Andriamatuk Kolonel Mika Filoham-panjakana Malagasy araky ny fahefana nomenanay Général Axel filohan'ny marobonim-pinahitra firenena Malagasy dia manasalotra anao marobonim-pirenena Malagasy Grand Croix de première classe de l'ordre national malgache ama filoham-panjakana anao. Farang lanunana. Na dia teo aza ny famakina ampahbe maso ny didim-pitsarana sy ny fanapahana nataon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenany tany amboalohan'ny lanonany dia mbola nanamafy izany ny filohan'ny HCC nandritra ny fandraisam-pitenenany. Ny antsony filoha teo aloha koa ny tenany mba ampitsahatra ny fanosorapotaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenany. Makahery anareo izahay satria maro ny rava-fananana namoy ny ainy naratra noho ny fitakiana ny fanajana ny zo fototra voalaza ny lalam-pandrenana dia ny fahalalahana maneho hevitra sy ny teny ny fisitahana ny jiro sy rano raha tsy teny afa-tsy ireo ihany ny arahantsika nahita ny setrin'izany fitakiana izany tena kianja ka tsy ho resahana eto intsony. Mitsodrano anareo izahay hahavita be amin'ny firenena. Eto izahay dia mitodika amin'ny filoha teo aloha ka manao antso ampanajana miantefa aminy. Miangavy izahay mba hanatsaharana ny fanosorapotaka ity fitsarana avy momba lalam-pandrenana ity. Ny fanosorapotaka ity fitsarana avy momba lalam-pandrenana ity any amin'ny firenena any velany sy ny vondrona iraisam-pirenena izay toa mihaino feon-dakolosy tokana. Miantso ny tena fitiava-tanindrazana aminao izahay ary aoka ho hita amin'izao ny fandalanao
izany hoe demokrasia sy fiainoana ny fiambahoaka. Manao azy koa izahay amin'ny firenena any ivelany sy vondrom-pirenena izay manao fanambarana fa fanombanam-panjakana no misy eto Madagasikara. Rehefa mafotaka ny tolom-bahoaka teto nanimba zavatra maro sy herisetra sy fanitsakitsahana ny zon'olombelona, taiza ianareo no nangina tsirey. Rehefa nandray andraikitra ny tafika sy ny fitsarana avy mbona ra-panorenana ka nampitsahatra ny fidinana an-dalabe, dia tonga ianareo hanome tsiny milaza fa miaro ny demokrasia sy ny tana-dalàna. Tsy misy fivoahana tamin'ny lalam-panorenana teto, fa aoka ianareo hamaky tsara ny didina voaka ny fitsarana avy mbona ra-panorenana, fa io didy io aza no anisany nandravina ny korotana teto akoatra ny fidiran'ny tafika antsehatra. Kiondalana lehibe ho an'ny firenena malagasy ny androany satria efa ela ny vahoaka malagasy no nangeta hita fiovana sy fahafahana. Mivadika ny pejin'ny nofiratsy izay niainana nandritra ny taona maro ankehitriny, ary samy miandrandra fiainam-baovao ny rehetra. Adidiko ary andraikitro ny mitondra fiovana ho an'ny Mpiray-Tanindrazana amiko koa ny filoham-panjakana. Efa nijoroko ary ijoroko hatramin'ny farany dia ho an'ny tanindrazako sy ny vahoaka malagasy hoy ny fanamafisana. Nomboka tamin'ny fiverenan'ny fahaleovantena, ny vahoaka malagasy dia niandrandra foana fiovana mba hahafahana misitraka fiainana tsaratsara kokoa sy ny fialana mizioga ny fahantrana. Mampalahelo anefa fa 15 taona tiorina dia mbola sokajina ho isan'ireo firenena farany mahantra indrindra i Madagasikara eto amin'izao tontolo izao. Antony zany nampifoha sy nampitsangana ireo tanora tsy nanaiky lembenana itsony, mbola manantena ho avy mamiratra sy tsara lavitra noho izao vanim-potoana lalovantsika izao ho azy ireo sy ny tarana. Ireo tanora mivondrona sy mitsangana ireo nahitana ny generation Z, maro anisa izay notrony ny olom-pirenena malagasy tsy vaky volo dia tsy tana itsony fa nidina an-dalambe naneo sy nitaky ny fanarenana sy fanovana manontolo ny rafitra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Izy ireo dia nitaky ihany koa ny fitadiavam-bahaolana mikasika ireo olana ara-tsosialy sy ekonomika, ka isany amin'izany ny olana jiro sy ny rano. Indrisy anefa fa vono, ratra, hetraketraka ary fanimbazimbana sy fanitsakitsahana ny zon'olombelona izay arovan'ny lalam-panorenana no setry n'izany fitakiana ampilaminana izany. Manoloana ny hiekika sy ny antsovonjy nataon'ireo vahoaka very fanahy mbola velona ary ho fitandrovana ny tombotsoa ambony firenena dia ny joro nandray ny andraikiny ny folo alidahy. Tandroko ary ny vozina ary kitro ifaharan'ny firenena namaly ny antson'izy ireo. Ny 14 ny volana oktobra teo no hamariny ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ny fahabanga-toeran'ny filoham-pirenena sy ny filohany antenimiran-doholona ary ny tsy fahafahan'ny governemanta iandraikitra ny asany. Dia niantso ny fahefana miaramila mahefa izy izay tarihiny tenako hiantsoroka ny andraikitra ny filoham-panjakana izany fitsarana avo izany. Fotoana andraisana andraikitra izao ary miantso ny rehetra mba hiaraka iombom-po amin'ny asa fanavoazana ary ny etsika fitakiny ny be sy ny maro ny filoham-panjakana. Tanjony ny amerenana faran'izay aingana ny sosialy sy ny toe-karena ary mitaky ny firaisan-kinany rehetra izany. Ifanometanana isika herivelona rehetra ka hiara iasa ampitokina ho toy ny mpirahalahy mianala. Manome toky izahay fa hiala sy hanapaka tanteraka ny fomba fanao nisy hatrizay. Imasonay ho toy ny anak'Andriamaso, ny fanarenana manontolo ny rafi-pitondrana sy ny rafi-pitantanana mifanaraka amin'ny etaeta mbahoaka.
ao anatin'ny foezaka dia omendanja kokoa ny famahana ireo olana tena maharary ny vahoaka toy ny angovo, ny fahasalamana, ny fampianarana sy ny sisa sy ny sisa. Ao anatin'ny antonony ezaka dia hanao atrikasa maro lafy andraisan'ny hery velona rehetra anjara hoety mandrafitra ny lalam-panorenana vaovao sy ny lalam-pafidianana isika. Ho fitandrona ny fahadiovan'ny fitantanam-bolam-panjakana dia manome toky ianareo vahoaka izahay fa hametraka politika pitsitsina hoentina mifehy ireo fandaniana mioapapana tsy mifandraika amin'ny filana izay voasokajy ho lahara-pahameana. Manome toky ihany koa fa handray ireo fepetra rehetra hanenjehana ireo fanetry be ny firenena anarina amin'ny fomba rehetra ireo dona niatra tamin'ireo niaram-boina nandritra ny hetsi-bahoaka ary ampanaja ny fahazoany tsirairay hisitraka ny zony indrindra ny zo aneo hevitra hijoro hatrany ho any tanindrazana iombonana sy ny taninjanaka ka hanaja sy hampanaja ny lalàna sy ny soatoavina malagasy. Ankoatra izay dia nitodika manokana tany amin'ireo maso ivovahiny tonga niatrika ity lanonana ity ny filoham-panjakana. Raha fehezina ny avany dia aoka ny vahoaka malagasy mitaky fanovana no jerena fa tsy olo-tokana nampitondra fahasainana vahoaka no inonteny. Miantso anareo ny vahoaka malagasy anoana sy hanome tanana ao anatin'ny fametrahana izany politika fanarenana nasionaly izany maniry ny isian'ny fiarah-miasa mahomby ara-drariny sy araka ny hitsiny. Eto ampamaranana atitra aterinay aminareo mpiara-mombonatoka sy anareo mpampiasa vola sy mpandraharaha ny finiavanay ankitsipo hametraka tontolo mirindra milamina sy voaro. Midika zavatra goavana ny fahatongavan'ireo masivo mpiara-miasa amin'ny Madagasikara tamin'ity lanonana ity hoy ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Avant de clôturer cette audience solennelle, l'ordre constitutionnel tient particulièrement à remercier donc mesdames et messieurs les ambassadeurs et les corps diplomatiques et les représentants des organisations internationales. Votre présence ici est très importante pour nous et pour le pays et très symbolique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Raha ny fantatra taorian'ny lanonam-pitsarana teto Ambohida dia niazo ny lampanambotsy ny filoham-panjakana sy ireo mpiara-mitantana aminy. Dingana maro no nalovan'ny kolonely Randrianirina Mikael raika amin'ny 10 taona mialoha ny nahatongavany ho filoham-panjakana teto Madagasikara. Toy izao ny mahakasika izay. Teraka ny taona 477 tao sevoipoty faritra Androy i Randrianirina Mikael commandeny CAPSAT na ny corps d'armée des personnels des services administratifs et techniques ka lasa filohan'ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara izany hoe filoham-pitantana ny Madagasikara taorian'ny fanapahan-kevitra lehibe no raisiny ny 12 oktobra lasa teo nandritra ny hetsiky ny tanora. Tamin'ny 14 oktobra 2022 taorian'ny fitsoahan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina teto Madagasikara sy ny fanesorana azy teo amin'ny toerany nataony antena meram-pirenena dia nandray ny fitondrana ny kolonely Randrianirina tamin'ny alalan'ny didina avoakan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny 17 oktobra 2022. Kolonely eo amin'ny tafika malagasy nianatra tao amin'ny akademia miaramila Antsirabe ary komandany CAPSAT Mikael Randrianirina. Efa nitana andraikitra teto amin'ny firenena teo nelanelany taona 2024 2025 lehibe ny faritra Androy ny tenany ary ny andraikitra ny bataillon d'infanterie de Toliara ny taona 2022. Ny volana novambra 2022 dia nosamorina ny tenany satria nampangena onikasa fanongana mpanjakana. Tao amina hopitaly miaramila iray no niazonana azy tamin'izany niaraka tamin'ny mpiray-tsokombakomba taminy. Ny fiandohan'ny taona 2022 dia voaheloka eritaona an-tranomaizina sazy miatona ity manambonina hitra ity no ny fiampangana azy ho manotoina ny fiandrianam-pirenena. Mialoha ny nanatanterahany fianiany ny androany dia nisy ny fampantsiahivana izay voalaza ny lalam-panorenana milaza fa manomboka ny andro nanaovana ny fianianana no fepitaona iasan'ny filoham-panjakana.
notsaivina ihany koa ny fanapahana laharana fahafolo tsipika HCC bara 3 tamin'ny 7 oktobra 2022 izay nilaza fa hita fototra ny fahabangan'ny toeran'ny filohan'ny repoblika sy ny filohan'ny antenimieran-dolona ka nitondra amin'ny fametrana filoham-panjakana. Taorian'ny fianianana dia nosaloran'ny filohan'ny marbonay-pirenena malagasy ireo fanamarinany mahafiloham-panjakana vita fianianana azy nisy kolonely Randrianirina Mikael. Natolotry ny général Ranjeva Marcel azy nandritra izany marbonnaitra Grand Croix de première classe de l'ordre national malagasy sy ny collier de grand maître de l'ordre national malagasy izay isa nanamarika ny mahafiloham-panjakana azy. Mandidina izay vaovao izay zavatra telo no maika indrindra amin'izao dia ny fiatriana ny maisoahatra ny olona ny jiro sy rano ary ny fanendrena ny praiministra sy ny fananganana gouvernemanta hoy ny filoham-panjakana androany. Ijery manokana ny zavamisy eny anivon'ny Jiramany tenany. Ankoatra izay dia nampitandrina ny filoham-panjakana fampisambotra ireo voafonja navoaka tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Germaine Mejanary, Taiziniana. Zavatra telo maika indrindra amin'izao hoy ny filoham-panjakana androany. Maika ny famerenana ny fiainam-bahoaka izay miankina tamin'ny fitakiana dia ankianja dia ny jiro sy ny rano. Ny vidim-bary satria manakaiky ny maintsoahitra ary ny fanendrena praiministra. Raha ho an'ny Jirama manokana dia isy ny fidinana ifotony izay ho atao ijerena tena zavamisy marina amin'ny olan'io hoy ny filoham-panjakana Mikael Randrianirina androany. Ara-pamena roa dia miara-tsosiady ny olana izay nahatonga ny tanora ny olona teny an-dalambe. Andro manomboka androany sy rapitro izay dia mijery sady ny momba ny Jirama inona zavatra miseny inona ny olana amin'izao mba tsy hananantsika olana problema atoato. Izay aloha ny anankiray miara-tsosiady ny vary mamiditra amin'ny fotoana maintsoahatra tsika izao dia mila mijery sady ny momba ny vary. Lara-pamena fahatelo dia ny fametrahana ny praiministra sy ny gouvernemanta. Izay zao ny asa maika aloha. Raha mahakasika ny fiahiahina amin'ny mety ho fahatapahany famatsimbolan'ny Madagasikara dia nanamafy ny filoham-panjakana fa tsy tonga tena ho azy ireo maso ivoho firenena matanjaka misy eto amintsika niatrika ny fianianany androany io. Ny fifampiresahana moa efa mandeha foana fa ngamba efa hitanareo fa ino moa nampiseho fampisehoana hoe manotrona antsika izy matotonga maro. Raha mahakasika ny praiministra sy ny gouvernemanta manokana dia nilaza ny filoham-panjakana fa tsy maintsy isy ny afaka ankevitra ny rehetra vao afaka mandray fanapahan-kevitra amin'izany izy ireo. Ankoatra izay nisy resaka momba ny famoahana ny voafonja ny tenany hojerena amin'ny antsipriany izay mini manao gaboraraka amin'izany ka ampisambotra ireo nivoaka tsy ara-dalàna ny fanjakana. Iainga eny fotony ny resaka sy fokotany fa tsy tendrena arak'izay tiavan'ny olombitsy azy ho iatrany ny fanazavana. Tsy tonga ho azy ny fatongavana ireo maso ivovahina natrika ny lanonana ary raha-pitsarana ny aniana ny filoham-panjakana malagasy tetsy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androany ho ireo mpanara-baovao. Tsy nisy fanonganam-panjakana raha teo fa fandraisana ndraikitr'ireo solombavam-bahoaka izay isany nankatoavy ny HCC no nisy. Izay vao malala ny tena zavamisy marina eto amintsika ireo firenekafa hoy ny filoha nasionaly ny antoko MMM. Germaine Mejanary, Taiziniana Trany. Ny tena zava-dehibe dia ny fahavononana malagasy rehetra anova indrindra fa ny fanovana rafitra. Tsy mora izany saingy dingana tsy maintsy irosona raha toka te hiala amin'ny fahantrana sy ny zavamisy izao isika koa ny filoha nasionaly ny antoko MMM. Tao anatin'ny fitondrana teo aloha ny MMM saingy niala rehefa nahita sy nahatsapa fa tsy nandeha araky ny tokony ho izy ny fomba nitondrana ny firenena. Misokatra ny antoko ho an'ny fitiavan-tanindrazana sy ny fijerena ny tombontsom-bahoaka hoy ny fanamafisana. Dia ny zava-dehibe dia hitan'izao tontolo izao zany fa tolona tena marina ny natao teto ary tolona fanovana tonga teo daholo ny masovo rehetrarehetra miasa eto Madagasikara mametanana ny voaka malagasy dia miantso ny voaka malagasy mba mahirahina ihany koa sy fanometanana no avan'ity firenena ity satria izay foana ny tadiavintsika. Ny MMM teo foana taloha dia androany dia rapitso ary fantatrareo tsara fa akaiky ny fonina hitateraka ny namana rehetrarehetra teo. Atreto tsy namaly mivantana na andray anjarana tsihy ao anatin'izay gouvernemanta itsoreo ny antoko no mafisina trany ny hoe vahoaka voafahefana antom-pisian'ny antoko ny fandrafetana ny drafi-pirenena anatsarana ny fiainam-bahoaka.
Mijany ao amin'izay vaovao izay ihany fanekena ara-diplomatika ny fahefana vaovao ny fisian'ireo masoivo sy solitena ny firenena maro tamin'ny lanonam-pianianana hoy ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana Marika androany amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fanatriana lanona toy izao dia tsy fahazarana ara-pomba fotsiny fa fomba fanehoana amin'ny fomba malefaka faiken'ny firenena vahiny ny ara-dalàna sy ny famarinana ny fanendrenana ny famondram-pahefana natao ankoatra ny fanekena ara-dalàna dia manambara ihany koa ny fahavononana hiara-iasa amin'ny filoham-panjakana vaovao ny fanatrehana lanonana toy izao midika izany famaniry ny ampitohy na anamafy ny fifandraisana ara-barotra ara-piarovana ara-toekarena ary ara-kolotsaina amin'ny Madagasikara ireo firenena nametraka solitena teny an-toerana hoy ny fanamafisany fandraisam-peo ny Germain eo amin'ny sariny Taiziniana. Raha ny tsara sika ny fanambarana nataon'ny président iny dia mazava be voalohany anajan'ny zon'olombelona izy ary tandrina toy ny andrak'Andriamanitra ny constitution zava-dehibe zay dia vonina nampy azy daholo ny olona rehetra na dia miantso an'ireo vondrona mba ilaza anamarina any fa hoe tsisy izany fanokanam-panjakana izany teto fa nanampy fotsiny ireo vahoaka voniny tsindry azy lena izy amin'dika izany efa manaiky fa mataritra zao ny Union africaine mivory izy eo any Londres tsika miresaka zao ny Union africaine fa mahazo telefôny ireo vao eo. Miantso ny SADC sy ny vondrona afrikanina mba ho marina sy tsy mitanila amin'ny famakafakana ny fizotry ny fanesorana ny Andry Nirina Rajoelina ary hijery ny tena zava-misy marina ny groupe des experts nationaux tao anaty ny fanambarana nataony androany. Nambaran'izy ireo fa manimba ny ezaka ataony vahoaka malagasy hamaritra ny hoaviny ny fihetsika sehon'izy ireo manoloana ny fanapahan-kevitra izay nanameloka ny Madagasikara. Tokony hijery mahakasika ny zo fototra olom-pirenena malagasy voasoratra amin'ny lalam-panorenana ihany koa ny vondrona afrikana hoy ny fanamirian'izy ireo fanadiadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Miantso ny vondrona afrikana sy ny SADC ny groupe des experts nationaux mba ho marina sy tsy mitaliana amin'ny famakafakana ny fizotry ny fanesorana na ny destitution ny Andry Rajoelina ary hijery ny zava-misy marina manoloana ny fanapahan-kevitra tampoka nataon'izy ireo izay nanameloka ny Madagasikara. Ity fihetsika ity izay manimba ny ezaka ataon'ny vahoaka malagasy hamaritra ny hoaviny amin'ny fitadiavana fitondrana tsara tantana izay tafiditra anatin'ireo sosikevitry ny mpiara-miombon'antoka teknika sy arabola hoy ny groupe des experts nationaux androany. Efa tafiditra eo amin'ny Afrika amin'ny fohy Madagasikara miady mba hisitraka ny zony amin'ny maha olom-pirenena mampitsahatra ny fanaovana kolikoly ny tsy maty manota ary ireo fomba mampiayay ataon'ny mpitondra. Mialona namelohana ny Madagasikara tokony andinika ireo voka-dratsiny politika ny La Frantsa miatra ty Afrika ny vondrona afrikana ho izy ireo. Ny UA izay nangina manoloana ny tsirariny sy ny famoretana feno herisetra natao tamin'ny mpanao fihetsika tsy hanam-pilamina izay nataon'ny tanora. Tokony hijery mahakasika ny zo fototry ny olom-pirenena malagasy voasoratra amin'ny lalam-panorenana ihany koa ny vondrona afrikana ho hiatrany ny fanazavana. Il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que brille le vôtre, araka ny voalazan'ny Mahatma Gandhi ho izy ireo teo am-pamaranana. Tsy ny faneken'ireo vondrona afrikana ny zava-misy eto Madagasikara no zava-dehibe fa ny fahavononan'ny malagasy rehetra anaiky fa azy Madagasikara ka izay tapaky ny be sy ny maro no tokony hoekena hoy ny filohan'ny antoko politika APM androany tokony hametra-panontaniana manoloana ny fahantrana iainana sy zakaina nandritra ny taona maro isika hoy ny fanamafisan'ny fanampanazavana. Nanamafy androany ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrena na ny HCC fa ara-dalàna tanteraka araka ny lalam-pandrena ny Madagasikara ny fametrahana an'i Colonel Mikael Randrianirina amin'ny mahafiloam-panjakana azy araka ny fanazavany HCC dia nisy fabangana ara-pitantanana teo amin'ny fitondrana ka nahatonga izao fanendrena izao. Tsy nisy filoam-pirenena, tsy teo koa ny filohan'ny antenimiran-olona, tsy mahefa ny fitantanana ny firenena ny gouvernemanta mijoro ka nanapa-kevitra ny HCC fa ilana ny fametrahana olona afaka mitondra vonjomaika ny firenena ka notendrena ho filoham-panjakana ny Colonel Randrianirina avy amin'ny tafika malagasy. Tsikatra nandritra ny fianianany androany fa banga ny toeran'ireo solitena sy ny maso ivon'ireo firenena afrikana. Efa nisy raha teo moa ny fanambarana fa nesorona tsy ho ao anatin'ny vondrona afrikana sy ny SADC Madagasikara. Efa ela isika no tao anatin'io vondrona io
saingy inona no asany sy ny fiantraikany tamin'ny fiainan'ny malagasy hoy ny fanontaniana mipetraka. Efa mampolo taonany maro teo foana ireo fikambanam-be afrikanina reo a fanakaiza le firenena inona ny tombony atsika ary taizy ireo nanomboka tamin'ny fa 9 volana septambra tamin'izay samborona taizy ireo indrindrandrindra ny sadeka tsy niteny tamin'ny famonoana sy fandratrana famotehana ny vahoaka malagasy dia androany ve anao mianakeny reo tsy ho eo ka iveriko hoe asakasany io a fa io mo vavakisoa misy sira asakasaka reo ihinana azy a ka rehefa tsy ihinana aloha zany zareo a dia tsy manakana sarety tsy hoany sabotsy a misy fahatongavany zareo eo fa ny anay kosa dia miroso a aleo tonga amin'ny prime ministre aleo hitsangana ny gouvernemanta tsy mila pisolelaka be dia be koa rehefa madika palitao tonga miazakazaka eny amin'ny kapisatya mpamitaka avoaka malagasy a tsy menatra koa ianao tsy miara-mirevy amin'ny mpanao grevy nefa dia androany ianao tonga manatra CV voalohany a tsy ekeny reny be dia be androany ianao mangamanga rapitso ianao menamena avy eo ianao volomboasary a hitanay vomaly miazakazaka be dia be mihitsy mpamadika palitao mpamadika tany razana tonga tany fa aminay zany dia hoe the right man na the right place. Thank you so much. Eo amin'ny sehatra anatiny maro ireo mpanao politika manam-pahaizana ary olom-pirenena ny tonga niatrika ity fotoana ity. Tsy fahatongavana na tsy anireo vondrona iraisam-pirenena no zava-dehibe fa ny fahavononan'ny malagasy ivoatra manoloana ny fangejana ara-tsaina ara-batana ary fangejana mivantana sy ankolaka ireo arena ananany ho iantrano ny fanehoan-kevitra. Ilaina ny mandrava ny rafitra rehetra napetraky ny fitondrana teo aloha ary mametraka maika rafitra vaovao hitantanana ny tetezamita makany amin'ny Repoblika Fadimy. Tsy manolo ireo hampiasa mpanjakana fa rafitra ihany hoy ny fanehoan-kevitra Itantso André filohan'ny fikambanana tanora avy any amin'ny faritry Sofia. Etsy andanjany dia laza ity fikambanana ity fa tsy vahaolana ny fandravana ny zandarmeria fa tsy maintsy averina maika alohan'ny filaminam-bahoaka. Ny nanakirotana no tokony ho saziana ho hiatrany fanazavana ary akizao taty-baovao ny Narcisse Karazafy sy mbola hafa-tsara izao. Manoloana ny toedrara ankehitriny tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra entitra ny fitondrana vaovao mba handravana avokoa ireo rafitra rehetra napetraky ny fitondrana teo aloha tsy azo antoka zato isanjato fa tsy hisy ho ampiasaina amin'ny tombotsoany ireo olon'ny fitondrana teo aloha ka mila fanavaozana ifotony sy aingana hoy Itantso André filohan'ny fikambanan'ny tanora avy any Sofia. Tsy ny mpiasa-panjakana no voakasika fa ny rafitra manontolo no mila avaozina tokony apetraka maika ny rafitra vaovao hitantanana ny tetezamita izorana makany amin'ny Repoblika Fadimy antoka ahafahana manangana fanjakana madio sy manara-dalàna mifototra amin'ny mangarahara zany hoy ny fanazavana. Atsika dia tsy afaka iantoko fa tsy ho ampiasainy filoham-pirenena teo aloha ireo ologno na rafitry izay napetran'ireo ka oza hoe reso ny fanapahan-kevitry izay mifagnaraka amin'ny fitakian'ny vahoaka raha vao ny andrim-panjakana jiaby izay efa nisy nandritrany igny Repoblika fahefitra igny apetrahony rafitry vaovao hitantanana ny tetezamita ary hiampitantsika any amin'ny Repoblika Fadimy. Ny magnaraka zay misy ihany koa ny resabe amin'izao makasiky ny fandravagna gendarmerie. Iviranao kely aloha le teo ny rafitry na ny institution jiaby no tokony haravagna fa ny asam-panjakana no tsy azo haravagna ary tsy maintsy mitohy satria zay ny mahafanjakana dia ny fanaovagna reo asam-panjakana tsiraikiraiky. No mafisiny fa tsy fotoana tokony nandravana ny gendarmerie izao tsy vahaolana izany saingy tokony atao lahara-pahamehana ny famerenana ny filaminam-bahoaka ho hiatra ny fanehoan-kevitra isan'ireo olona manameloka ny herisetra nataony zandary ny tenany karaha-baiko no nanaovany ireny fihetsika ireny dia tokony izay nampaniraka no saziana ary raha tamin'ny aimpony ireo zandary kosa dia mila andraisana fepetra entitra ireo navanina izany. Tsy fotoagna tegna tsara anaovagna izay idirana amin'izay fanapahan-kevitra zany zao fa ny zavatra tokony atao dia mandrafitry ny rafitry miafaka miantoko ny filaminan'ny Madagasikara ary ny firosoagna mankany amin'ny Repoblika vaovao sy famahagna ireo olagna zay tegna sedrain'ny vahoaka. Ny gendarmerie dia miasa amin'izao indrindra any amin'ny faritra ambanivohitra miantoko ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ka tsy tokony fandravagna zany no
ataoko hoe laharam-pahamehana. Ny tegnako manokana agnisan'ny nagnameloko ny herisetra sy famonoagna nataony zandarma vitsivitsy teny amin'ny kianja ny Toloma, fa izany akory tsy midika hoe tokony ho aravan'ny gendarmerie. Raha baiko no nanaovan'ireny gendarme regny fihetsiky nataony zareo dia enjehiny ny mpagnome baiko azy. Fa raha etraketraky ny tegnany manokana no nanaovany ireny fihetsiky regny dia sazigny le gendarme nagnano azy. Agnatin'ny hasa jiaby dia misy mpiasa-panjakana magnano fandikan-dalagna, magnano fioram-pefy, ka ny fanjakana ny mpiasa izay nagnano fioram-pefy no enjehiny fa tsy ilay koro ao agnatin'ny fanjakana no aravana. Tokony tsy mahamaika ny ady seza fa mila petraka maika ny rafitra vaovao mba hamahana ny olana misy eto Madagasikara, miantso ny vahoaka malagasy rehetra araka izany ireo tanora ny Sofia mba hijery akaiky sy anara-maso ny zava-misy satria tsy mbola vita ny tolona. Etsy-bahoaka no nahatonga izao zavatra izao ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera izay hianana-marika fa misy ny lalàna mamaritra ny fanendrena Praiministra. Tsy maintsy misy fifambodiniana vao afaka hirosoana ny zavatra rehetra mba tsy fanipaka amin'ny fitakiana izay nataon'ny be sy ny maro ho ian'ity député ity. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Taiziniana. Marina fa voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy fa ny maro anisa no manendry ny Praiministra. Iarandrehetra mahita nefa amin'izao fa mifamafao izany atao hoe vondrona maro anisa izany raha ho an'ny eo anivony anteny miram-pirenena. Tsy maintsy fandaminana eo amin'ireo solombavam-bahoaka IRD sy ny solombavam-bahoaka firaisan-kina ary ireo tsy miankina no irosonina amin'io andinin-dalàna io. Efa nisy raha teo ny fametrahana Praiministra saingy lehibe ny governemanta iarandrehetra manolotra no ilaina eo amin'ny fitondrana io. Hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Lalam-pandrenana tsy miteny dinian'ny solombavam-bahoaka izany mety atao Praiministra tsy zay mihitsy ao. Fa mivoaka avy ao amin'ny vondrony maro anisa ozy izy ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta. Hitanareo fa amin'izao situation zao ny atao hoe maro anisa zany ao amin'ny anteny miram-pirenena dia aléatoire. Ny antony ny onga ny Andry Rajoelina. Zay manko zavatra tiako précisena ho anareo mpanao gazety Andry Rajoelina tsy nanao démission fa naonganay solombavam-bahoaka. Déçu zany izy. Ary ny filoha na ny Praiministra zay voongana dia tsy mahazo milatsaka filohan'ny Repoblika intsony. Lalam-pandrenana miteny izany fa tsy saha. Dia zay zany apetraka izy naongana izy. Ary ny olona tao anatin'ny antokony ihany nandatsabato nanongana anazy niaraka taminay mpanohitra. Donc baraka izany. Dia eo zany no miteraka an'ilay hoe le maro anisa zany lasa miova ao anatin'izay satria na ametraka antsika zay ohatra hoe 7e vice-président dia anjareo ndray zany zao 7e vice-président fa tsy anay intsony. Zay le tonga présidence teny tsy zatsony izy lehibe mpanohitra tamin'ny anteny miram-pirenena. Donc zay zany tsy maintsy jerevantsika kanefa ny matsotra zavatra zany dia izahay rehetra mitovy hevitra alefa makany amin'ny fahefana mpanantanteraka zany ny anaran'le Praiministra. Raha tsy ahivina dia nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana teny anivon'ny anteny miram-pirenena nahazo vato 30% tamin'ireo raiky amin'ny 30%. Ireo solombavam-bahoaka tonga ny fidy ny fampiatona ny filohan'ny anteny miram-pirenena amin'ny asany ny talata lasa teo. Nitota amin'ny fandravana ny bromahatra sy ny fandrafetana izany izy ireo amin'izao fotoana izao koa andrasana ny fivoaram-baovao. Nisy ny fihaonana teo amin'ny ray aman-dreny mpiangonana eo anivon'ny FFKM sy ireo antoko politika samihafa ny ariva teo fihaonana ny fantoka tanteraka amin'ny fiainam-pirenena ankehitriny nampiseho fahavononana sy firaisan-kina ny rehetra iary tady vahaolana manilina ny etaetam-bahoaka mba tsy haverimomoka ny ezaka natao fanampanazavana. Ny fantoka betsaka tamin'ny raharam-pirenena ankehitriny ny fihaonana teo amin'ny fiombolana ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM sy ireo antoko politika mivondrona ao anatin'ny firaisan-kina sy ny kolektifa ny ariva teo. Tanjona tao anatin'izany fifamozaram-baovao fandraisana hafatra hikatsana izay mahasoa ny firenena. Satria mety sy sahaza antsika tsara manana ray aman-dreny ary ireo ny toteny sy lolavina tapon'oloha dia mifampizara vaovao tamin'izay ny enan'izay anatra tiany atao. Izay koa voalohany antoko politika tsy maintsy mieritreritra hoe inona mahasolution ity. Izy moa zany dia hoe vonona tanteraka izy hanao ny didiny maray aman-dreny azy ary moraly fa manana zay adidy zay fatany adidy tokony atao. Ka dia misaotra azy indrindra zay ary makasiraka indrindra ny fandraisana anay. Tsy zay nakatakaraha ny vo dia tonga dia niraisana.
Mivoatra nandritra ity fionana ety ihany koa ny ady hevitra ny raha ny rehetra nanao anehoana ny firaisan-kinana votam-pirenena mba hamaly ny etahitam-bahoaka tsy aviry-momoka amin'ny tolona izay natao. Ireo antoko politika ireo rahateo izay anisany efa nisintona lakolosy sy nandoda-tabatra momba nisy fetezana maro teto amin'ny firenena. Manarina ny firenentsika dia mila firaisan-tsaina fitodizan-kevitra anatin'ny ady hevitra fa tsy hoe ny hevitra ranony izay ny raha anay ireo satria zay rehetrarehetra tazanareo ireo dia le olona efa nampanenina kolosy na andahany zao hoe tsy mety ny eto amin'ny firenena zay ny iraisanay ireo fa manana ny tokony zay fa miray iny zay ankehitriny mba hafana manavitra ny firenentsika manampy an'izao fitondrana vaovao zao mba hamaly ny etaeta zay nandatsahan'ny olona ny rahany sy ny fifatesana teto dia adidinay mampanao politika anay zany no mijoro amin'izany ankehitriny ary anaraka an'izay fitondrana efa tonga n'izao fotoana zao isaorantsika n'Andriamanitra fa ateraka sombo tsara anay tsaratsika no miray iny anatin'izay. Antoko politika maro izy ireo no tonga ny ona tamin'ny FFKM io arivo io. Lafim-baovao hafa kosa indray namohan'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny PAK didy fampisamborana iraisam-pirenena Mamy Ravatomanga androany 20 Oktobra 2022 isan'ny vesatra anenjana azy ny fampitsimbola raha ny fantatra efa nomena fahefana isolitera ny fiadidiany fanavozan'ny Repoblika ny Madagasikara amin'ny raharaha mahakasika ity mpandraraha malagasy ity izay nanomboka Maurice amin'izao fotoan'izao moa iha Fanirisoa Erinaivo fanadihadiana. Namohan'ny PAK na ny tendrom-pitsarana dina amin'ny kolokolo didy fampisamborana iraisam-pirenena ny filoha tale jeneraly ny vondrona Sodiaty Mamy Ravatomanga isan'ny vesatra anenjehana azy ny resaka fampitsimbola raha ity didiny voaka ity. Mbola mandeha moa ny fanadihadiana ataon'ny FCC na ny Financial Crimes Commission amin'ny ao Maurice amin'izao fotoan'izao. Ny tenany izay nambaran'ny gazety maorisiana fa manana vola manjato ny tapitrisa $, mipetraka amin'ny banky any Maurice. Efa nakany antota taratasy ilainy ireo mpanadiady anamarinana ny aviany ireo vola ireo raha ny fanazavany. Ratsaivina, taoriny natongavany Tsay Christian sy ny mpandraraha Mamy Ravatomanga tamin'ny alalan'ny jet privé tao Maurice no nisokatra ity fanadihadiana ity izay mikasika natongavany fiaramanidiny io sy ny vola izay heverina fa mivezivezy avy eto Madagasikara sy ao Maurice. Hatreto, mbola amin'ny nosy Maurice ny mpandraraha Mamy Ravatomanga hoy ny mpisolo vavazy Maître Adoara Omaly. Nilaza ny tenany fa vonina nomeny antota taratasy sy profo rehetra mba hampazava ny raharaha tsy mbola voantsona ilay nambavany kosa ity mpandraraha malagasy ity. Ny FCC Ratsaivina dia rafitra manadiady momba ny kolikoly fa mitsimbola fanaovana osika trafikana rongony atsy amin'ny nosy Maurice. Efa nomena ny fahefana isolitena ny fiadidiany fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara amin'ny raharam-pitsarana mahakasika ny mpandraraha Ravatomanga Mamy ny pahelalana sady mpitsara Fanirisoa Erinaivo andrasany ny toy ny raharaha. Navita dingana goavana ny malagasy tamin'ny fanesorana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay fototry ny olana teto amin'ny firenena ho ny firaisan-kina amin'ny distrika ny Toliara faharoa miantsony amin'ny fanovana-drafitra izay takina amin'izao vanim-potoana izao izy ireo ary mitaky ihany koa ny ametrahana fitsinjaram-pahefana isitrahany vahoaka malagasy rehetra fampandrosoana miainga eny fotony dia lazany veriny akanja raha tsy misy ny fanovana-rafitra kosa ny fikambanana mpianatra Universitény Madagasikara raha ny fanambarana nataony. Fanampanazavana eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Princy. Dingana goavana no vita tamin'ny fialan'ny Andry Rajoelina filoha teo aloha tsy tandana intsony any Madagasikara izay fototry ny fijalian'ny malagasy hoy ny vovonana firaisan-kina atao amin'ny distrika ny Toliara faharoa. Vokatry ny firaisan-kina ny malagasy no nahazona nanatra trano-tanjona hoy ny fanamafisana izy ireo. Pejy vaovao zao no misy any Madagasikara ka hitakin'izy ireo ny anovana rafitra vaovao sy fitsinjaram-pahefana isiny ny tena fampandrosoana miainga ny fotony. Mbola mila ny firaisan-kina ny malagasy rehetra izany. Miarahaba anao izahay Andriamatoa Mikaela Andrenirina filohan'i Madagasikara amin'izao fahavitanao fianianana izao ary mirarosoa amin'izay adidy lehibe sy sady masina iansoroanao izao mba hoentina manavitra tokoa ity tanjaza malalatsika ity amin'ny alalan'ny rafi-panovana rehetra. Soskevitra mangataka izahay ny hanorenana firenena tsara tantana sy tsara rindra ary rafitra vaovao hampandrosoana tanteraka ity tanindrazantsika ity. Apetraho tsisy atakanjo ny decentralisation fa samy manana ny maha izy azy ireo enina misy eto Madagasikara ireo mba hisitsahany tsirairay ny fampandrosoana ifotony. Mankahery hatsany antsika malagasy ary aza manaiky lembenana fa mijoroa amin'ny fahamarinana sy mitsangana ka samia manjay ny anjaika sy tandrify azy
ho entina mampanjoso tokoa ity nosy Madagasikara malalantsika ity. Ankilan'izay nanamafy ny fikambanam-be ny mpianatra oniversiteny Madagasikara fa tsy misy dikany tolona natao raha tsy miova ny rafitra izay fototry ny tolona ka nahatongavana tamin'izao dingana izao. Nilaza ny veriny akanjo izy ireo raha tsy mipetraka mazava io fitakiana fanovana rafitra io. Ny fanovana rafitra no lahara-pahamehana ka dia tondalana firenena an'izao. Izay mpianatra manerana ny Université Madagasikara dia mitaky ny fanovana rafitra eto anivony Madagasikara. Tsy olona ray, tsy olona roa, tsy olona mbitsy no mametraka an'izay rafitra zay fa ny fotony ny fokana mihitsy no tadiavana hiova ao anatin'ny fanovana rafitra. Eto zahay dia manao antso amin'ny mpanatanteraka raha ohatra ka tsy rafitra no miova dia tsisy varana ny tolona izay natao. Ka dia manamafy izahay fa raha ohatra ka tsy rafitra no miova na tsy misy ny fanovana rafitra eto amin'ny tany sy firenena dia hidina sur terrain, hidina ana mpiandra izahay sotenan'ny mpianatra manerana ny province. Mijoro ara-panjakana amin'ny mafikambanana azy ary nahazo fahazon-dalàna momba izany manomboka izao nitrehan'izy Madagasikara raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Tsy mbola vita ny tolona hoy ny fanamafisana antson'izy ireo ny rehetra dia raha isalay amin'ny fanatrarana an-tanjona mirona amin'ny fanovandravitra eto amin'ny firenena arak'izay efa nijoroan'ny tanora sy nanaovan'izy ireo etsika ny araban'ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara ihany koa izy ireo fanampanazavana. Efa nanomboka tamin'ny 5 septambra taona 2024 dia efa nitolona ireo tanora manerana ny Madagasikara ho an'ny fanavotana ny firenena izay mirona amin'ny fanovana rafitra. Eto izahay dia maneho ny fiaraha-mioly amin'ireo fianakaviana iaraham-bola namoy havana sy simba fananana. Izahay GNZ dia misaotra sy mankasitraka ny tafika malagasy izay mamaly ny antso ny vahoaka. Eto izahay dia miarahaba ny colonel Randrianirina Mikael sy ireo mpiara-miasa aminy izay mitondra ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Arak'izay dia ampahafantarina mampabe maso fa ny GNZ Madagasikara dia mijoro ara-panjakana amin'ny mahafikambanana na association azy ary nazahoana fahazoan-dalana ara-dalàna izany. Eto izahay dia miantso ny GNZ rehetra sy ireo vondrona samihafa manerana ny Madagasikara satria mbola tsy vita ny tolona mba hivondrona ao anatiny fa efa mijoro ara-dalàna sika izao ka hiara-andinika sy hanapaka ny lalana izay hiarahantsika mizotra. Fa mitaky ny fialan'ny sefokotany volana iray anosy be ireo mponina ao an-toerana. Voalaza ho mpanao jadona, tia vola tafahotra ary manao kian-trano an-trano izy sefokotany. Manoloana izany dia mitaky fifidianana madio ireo mponina ao anatin'ny ity fokotany ity mba ahafahan'izy ireo misafidy ny sefokotany everina fa mendrika hitondra ny tanànany teny an-toerana nanangona ny vaovao i Narsisy Karazafy sy mbola avatsara. Velotaraina ireo mponina ao anatin'ny fokotany volana iray anosy be manoloana ny jadona sy ny fitakiana vola miopapa nataon'ny sefokotany ao an-toerana vidiana 400 ariary ny rano iray bidon ary akana tike avokoa ireo tsena kely rehetra ao anatin'ny elakelan-trano ny volana efa tsy fantatra mazava hoe makaizy hoy ny fanazavan'ireo mponina ety an-toerana. Sefokotany volandray dia olona manao diktatira be amin'ny fiainana. Tsy mitsindro majinika mahitsy izy fa manao zay mety aminy no ataony. Ny faharoa manarakarak' izany ny pokotany eto amin'ny fokotany volandray dia vidiana 400 ariary ny rano fisotro madio amin'ny pokotany dia vidiana 400. Eto amin'ny fokotany misy tike alaindry zareo tsy natapahana teo amin'ny fivoribe pokon'olona zany tike zany ary efa manontany ianao nefa hoe atao inona le tike dia tsisy valiny tsy fantatsa hoe natao inona le tike dia izany le antony rehetra zany ny antony nanasoranay ny président pokotany. Zay avy tompoko ny antony nanasoranay le izy tsy miheno zay teninao zany fa ny azy ihany no atao. Zay moa le teny hoe zay aloha no hoe aloha zay tianay ny atao ka ro izany mahatonga an'ireo vahoaka ireo manala an'le sefokotany satria tsy zakan'le vahoaka intsony le izy. Maro loatra ireo tsindry azo lena ataon'ny sefokotany raha ny fanamafisana trany no fidintra ny karne-pokotany ary adangana be ny adidy-takiana amin'ny vahoaka. Zay tsy nijeranay vahoaka teto amin'ny fokotanay fa ny tenany sy ny taranany ihany nijereny azonao
dia zay mba say vahoaka reo kolokolo raha resy ny fizarana tany amin'ny Anjarajoelina any say vahoaka tsy nijeren'ireo fokotany reo azonao akitsalatany magina aloha inandray ty zesta ohatsy ny tany fakomaly ty dia hitanao zay zany mba mila miala daholo ny forongony Rajoelina rehetrarehetra zay raha ohatsaka hoe mba hitsofoka tao fokotany zany ka rezidansa dia matahotra satria hoe ty tsy voalohanao akitranatrano azonao mpianjo popy zarain'ny mpianjo popy any mikarine apokotany efa tenen'ny Rajoelina hoe tsy vidino fa zaraina ho an'ny vahoaka azonao nefa 5,000 alina atraminy akidinay tsy voaloha rehetrarehetra 5 alina sy 2 hetsy ne didinay tsy voaloha rehetrarehetra 5 alina sy 2 hetsy azonao dia zay zany mamaneo ny hevitra zay tanora any fa zay raha ngatsy mila fitondran'ny Rajoelina tsony azonao satria zay ory zay malahelo ny tany ara-ny taraina ve dia zay vahoaka ny tsy taraina azonao efa ela no ny andrandra fiovana ireo mponina ao anatin'ny fokotany volany iray raha ny fanazavan'izy ireo hatrany dia hitanareo zay efa ela ny andrasanay an'izao izy nataony Ravalomanana azonao fa androany fô vonony zay aneo ny hevitsay azonao any fa zay tsy mila ny fitondran'ny Rajoelina tsony fa miala tsamin'ny forongony mpianjo popy mpianjo bassin mpianjo WC fokotany Sophie Lefra atsamin'ny forongony atsaminy fa maninona moa zany zay no rotsy zao matoa mijoro daholo zany rehefa vahoakanareo dia ory dia maninona moa zay fitahan'ny Rajoelina foana tsy amin'izay name fatokina pokaty zay tsy mametsiny amin'ny vahoaka magino zay tsy mametsiny amin'ny vahoaka hoe nandray an'le ray alina sy 2 alina azonao fa vola vahoaka ihany nanajain'ny Rajoelina amin'ny vahoaka ankoatra ny karine pokotany dia sandaina 10,000 ariary ny fanamarina ponenana na rezidansa iray ho hiatrany ireto mponina ety an-toerana teto latsahany tavongo be da be présidence rehetrarehetra teto ny atsika amin'ny fiainana ray manontolo nisy ny tsamay nisy ny accident rehetrarehetra nisy problème manitra mbola nisy ny joro fa hatramin'ny olo io tompoko dia tsisy fakasitrahana ho anay eny tompo fa na dia aka résidence ara amizao takina daholo tontolo rehetrarehetra zay dia olona tsy anazy ohatr'izao ny fiainanay dia tokony da 10,000 aloha vao azo mananjo anay nefa fokotany iraisana teto ihany ny arateraka na iza nitondra teto so manina raha matao arajary ny tompoko le fiainana magatsika ny sy ny fifidianana se fokotany moa ireo mponina ao anatin'ny fokotany ivolany iray izay mitaky ihany koa ny anajanonana nikitrano an-trano mba ahafahana mitantana aradrary ny fokotany lafim-baovao hafa mangataka ny anajanany mangarahara ny fitoviany fahafahana mandray anjara amin'ny tsenam-barom-panjakana ary ny fanomezana lanjy ireo matianina mafy izany ireo mpianatra sy mpiofana avy eo amin'ny ENAM manoloana ny fanovana rafitra kasaina atao mangataka manokana izy ireo ny hanomezana anjara ara-dalàna sy toerana mazava ny corps des administrateurs au marché public ho antoka amin'ny fitantanana mahitsy sy matotra ny arena sy ny vola panjakana Narcisse Karazafy mbola avatsara no mitatitra ny antsipirim-baovao sarobidy sy saripady ny fikirakirana ny tsenam-barom-panjakana ka tokony ho tanterahana ampamatorana sy amin'ny mangarahara tanteraka ho ny corps des administrateurs au marché public tokony hajaina ny fahafahan rehetra mandray anjara amin'ny fifananana sy ny asa mifandraiky amin'izany anisan'izany ny fitovian'ny fepetra sy ny fomba fitondrana ireo mpifaninana rehetra tsy maintsy avohitra ihany koa ny fangararan'ny pakiady sy ny fitsipika entitra manatanteraka ireo fanovana mba hisorohana ny aya sy anamafisana ny fitokisana ilaina ny fanomezana lanja ny toerana sahaza ireo matianina nandalina sy ny ofana manokana momba ny fitantanana ny tsenam-barom-panjakana manoloana indrindra ny fanovana-drafitra izay kasaina apetraka dia izay fivondronan'ireo na vita fianarana nandritra ny 2 taona ary nahazo diplôma atao amin'ny sekoly ambony ENAM masampam-pianarana ny tsenam-barom-panjakana na ny marché public dia manao izao fanambarana izao amin'ny mahasarobidy ny fikirakirana ny tsenam-barom-panjakana ary ihany koa ahafahana
miantoka sy manaja ny fitsipika fototra voalaza ho amin'ny andin'ny fahadimy amin'ny lalàna 9 ty tsipika fa 5 tamin'ny taona 5 janoary 7 izay manipika ny foto-kevin-dehibe mifehy ny tsenam-bary-mpanjakana. Toy izao ny voalaza amin'izany. Voalohany, tsy maintsy ajaina ny fahafahany rehetra mandray anjara malalaka amin'izany, izany hoe ny liberté d'accès à la commande publique. Faharoa, fitovian'ny fomba fitondrana ireo mpifaninana mandray anjara na ihany koa izay antsoina hoe égalité de traitement des candidats. Ary fahatelo, ny fahangararan'ny paikady hitondrana azy na ny transparence de procédure. Izany dia tokony omena lanja ireo olona matianina ny ofana manokana mahakasika izany arak'izay voalaza ao amin'ny 120 tapany faefatra amin'ny fitsipidalàna mifeny tsenam-bary-mpanjakana. Noho izany dia mangataka izahay ny hanomezana ny corps des administrateurs en marché public. Vonina ny hitondrany anjara brika amin'ny fanjafy izahay izay maty-matesan'ny malagasy tsy vaky volo. Magataka amin'ny fanjakana izy ireo mba hanomezana anjara ny corps des administrateurs en marché public ho fiantohana ny maharadalàna sy mahomby ny fitantanana ara-bola sy ara-tsena eto amin'ny firenena. Manodidina ny fanatanjahantena marary tanteraka ny sehatry ny baolina kitra malagasy noho ny tsy fahatomombanana amin'ny fitantanana sy ny kolikoly avo lenta manomboka amin'ny fifidianana ny filohan'ny federasion hatramin'ny fifantenana ireo mpilalao. Mitongilana tanteraka ny fifantenana izay mifantoka amin'ny Antananarivo sy ny faniliana ireo avy any amin'ny faritra ary mbola ahitana zanaky ny mpitantana ihany koa hoy ny fanehoan-kevitra. Raiditra amin'ny fanovana rafitra ihany Madagasikara dia ilaina ihany koa ny manadio sy manavao ny sehatry ny baolina kitra mba hanavotana azy sy hanomezana sehatra ireo mpilalao mana-talenta. Narcisse Karazafy mbola avatsara hatrany. Tsy mitsaha mitotongana ny kalitaon'ny lalao baolina kitra ary manjaka tanteraka ny tsy fahatomombanana eo amin'ny fitantanana ny kitra malagasy hoy ireo mpisehatra. Ankehitriny ny Orange Pro League no mikarakara ny fifaninanana nasionaly saingy mbola ahitana tsirariny sy fitongilanana ary fanavana ireo ekipa izany hoy ny fanazavana ireo mpitantana klioba baolina kitra. Misy ao anatin'io fifantenana joueur io zanaka président ligue satsy anonona hoe iza na iza le izy. Ny ao anatin'ny comité exécutif an'ny fédération malagasy ny baolina kitra ligue fédération reo no miraitsy kombakomba manaratsy ny heviky ny baolina kitra malagasy. Io foana zavatra nangatana hatramin'izay hoe mba diovy fitantanana ny baolina kitra malagasy, nirafitry ny baolina kitra malagasy io mba ataovy miainga avy tany amin'ny fototra. Tsy misy zavatra madio ao anatin'ny fitantanana fédération malagasy ny baolina kitra fa mijanona ho an'ny ao anatin'ny ohatra raisitsika raha hitonina fotsiny club asiva vetivety eto amin'ny ligue Nalamanga ihany. Aza lokoina politika ho ny resaka fitantanana ny baolina kitra malagasy fa diovy io resaka baolina kitra malagasy io. Hatramintsika raha mandinika angamba hatramin'ny fifidianana filohan'ny fédération malagasy misy ny kolikoly, misy ny fiantsoana ligue makary andao makaty. Noho ny resaka tsolotra omena an'ireo président ligue ireo hifidy ny président fédération. Miseho teto izany zavatra izany tamin'ny fifidianana fédération farany teo. Tsy mahalala an'izany. Anisan'ny olana lehibe manaratsy endrika ny kitra malagasy ho ireo mpisehatra ny fomba fifantenana ireo mpilalao ho an'ny ekipa pirenena izay manome tombon-dainy amin'ny Antananarivo ihany nambaran'izy ireo koa fa misy zanaky ny filohan'ny ligue tafiditra ao anatin'ny lisitra ary misy koa ny firaisana tsy kombakomba eo amin'ny ligue sy ny fédération manilika ireo mpilalao avy any amin'ny faritra. Asa miteneninareo mihitsy le rafitra mihitsy ny tsy mety. Ianao ny laza teo na ny championnat zavatra ataontsika tsy tika ny exemple ny teneniko eto en tant que technicien no miteny. Championnat eto amintsika 4 ny Pro League, 4 ny équipe, 4 ny équipe ana exemple le teneniko 4 ny équipe anankiray ny équipe manao Pro League. Zany hoe raha match aller retour 28 match zany 26 match ny vitan'ny équipe ray, 26 match zany ny ataon'ny club anankiray saison ray. Raha milatsaka izy tonga dia tsy manao tsony izy dia mahita koa tsika tapitra izay ny Pro League
firmois zay de firmois zany ny repos ny anaovana an'le baolina ndray ny kely noho ny repos 6 mois 7 mois ny baolina tao 3 mois zavatra ohatr'izay le ambanimbanilia zavatra ohatr'izay zay le zavatra be be tokony mila miova ao anatin'le rafitra de le rafitra nampiana an'izy manampy kely an'le teniny teo hoe en tant que hoe technicien en tant que ao anatin'ny football zany tokony olona mahay an'le football no mikirakira an'le football na tsy nianatra ary izy mety tsy nianatra izy fa tonga lavitra tamin'ny baolina zany hoe manana traikefa kokoa no ianao tsy nanao izy raha nanao baolina tena olona nanao baolina de hitasika ny rafitra zay le ny tena hoe avy any amin'ny fotony ka tany amin'ny ambony indrindra raha mahitatsika ny akabeazan'ny olona misehatra mipetraka ao amin'ireo olona tsy nanao baolina daholo. Tsy misy mangarahara amin'ny fitantanana ny baolina kitra malagasy ary mijanona amin'ireo kluba lehibe ny fanohanana sy ny fanavaozana ka noho izany mila miainga amin'ny fototra raha tiana ny anavitra n'ity sehatra ity tokony tsy atao fitaovana politika ny baolina kitra ho hiatrany ny fanehoan-kevitra hatramin'ny fifidianana filohan'ny federasion zamantsy dia efa ahitana kolikoly avolenta misy mihitsy aza ho izy ireo ny filohan'ny ligy no mandray vola mialohan'ny fifidianana ka isan'ny mampikorosofahana an'io sehatra io. Ka antsoavina inay ny tena marina satria rafitra le resahana eto be da be le zavatra voafaritsy ny rafitra ao anatin'le izy dia manao antsoavo zany zay amin'ny zareo mpitantana hoe misy hoe ny atao hoe mety hoe maromaro tsiraisana ve ny afaka ilazana zany sa tsy maromaro tsiraisana angamba ny tena marina hoe misy ve ny zavatra fahavononana avy any amin'zareo anovan'izay zavatra zay rehefa tsy misy fahavononana avy any amin'zareo be da be ny technicien afaka manao an'izay zavatra zay tokony miantso izy. Eo am-panovana rafitry Madagasikara amin'izao fotoan'izao ary tsy tokony ho adino amin'izany ny fanarenana ny baolina kitra maro ny mpilalao mahay eto an-toerana saingy mila rafitra madio sy mahitsy hanomezana lanja ny kitra malagasy ary tiana ho velona sy anana lanja iraisampirenena ny taranja. Milaza ombola voninano ny asa mahabe ny tanàna azy ny be ny tanàna n'Antananarivo na eo aza ny fiovam-penitra mahery vaika ho an'ny politika eto Madagasikara atao tanatin'ny tapabola netsankilany nanamafy ny mpanolo-tsain'ny tanàna Albon Rakotoparso fa teny atsipo ho an'ny manam-panany kabary fitakina ny fametraha-pialany ary lala Ramanantsoa atetsy amin'ny kianja ny 13 May ny herinandro lasa teo Germaine Mejanary taiziny. Nangatabavaka ho azy ny be ny tanàna Antananarivo ary lala Ramanantsoa izay laza fa mbola vonina anohy ny asa izay efa nekeko ho an'ny mponina Antananarivo. Tsikatra fa ny mpimaso ny fitondrana mijoro ankehitriny raha matobe ny tanàna milaza mako ny tenany fa miara-miasa amin'izay rehetra ampandroso tanindrazana. Anadio, andamina ary hitondra ny tsara indrindra mba hisy fiantraikany mivantana amponina Antananarivo ny asa rehetra izay tanteranay mpiara-miasa izay miisa 4000 eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo iarahana amin'ireo mpanolotsaina 350 ny tanjona dia iray anasoa anatsara ny fiainam-ponina Antananarivo. Reny aho ia foana ny mponina Antananarivo ny tenako ary ny mponina Antananarivo tsy akanavaka. Voninao iara-iasa amin'izay rehetra anasoana Antananarivo ary mangataka fahendrena amin'Andriamanitra isan'andro ary mangataka aminareo koa mba hivavaka ho any. Ratsy aivina isan'ny fitakin'ireo mpanolotsaina an-tanàna avy amin'ny fanoherana ny fialana ity be ny tanàna ity na namafy Albon Rakotoparso androany fa tenina tsipo ho an'ny manam-panahy ireny satria ny arandrehetra nafantatra ny anton'izao fiovana goavana eto amin'ny firenentsika izao. Ka ny fanontaniana androany firmo androany fa 9 ambin'ny folo ny volana oktobra ataoko hoe ray volana teorina raha matobe ny tanàna ahenona teny iverinay fa tsy fahamatorana ary tsy fandraisana andraikitra tanteraka tamin'ny zavamisy
ama premier magistrat de la ville commune urbaine Antananarivo anazy ka iverinay fa zavatra nyteneniny teo a dia tsy dia hitanay loatra hoe inona tsomo zany karazana dokotera aorianany fahafatesana fa zava-misy a dia efa tsy filoam-pirenena intsony ilay filoam-pirenena ny teo aloha ka dia anjarany angambany mandinika tokoa ary fitakiana jiro sy rano a olana jiro sy rano no nanomboanay a an'ity tantara ity fa rehefa tsy navelan'ny potra izay tamin'ny tao anatin'ny grevy a dia manerana Madagasikara noho ny grevy a ary ny afara tamin'ny fangatana fametram-pialana Andriamatoa Andry Rajoelina tsy izahay zany nanonga-panjakana tsy fanonganam-panjakana ny ataonay fa fitakiana olana jiro sy rano fa rehefa ny vahoaka malagasy no ny teny hoe miala Rajoelina dia tsy hitanay izay maratsy an'izany dia iny koa izay mba niteny hoe raha izay no mety a ary izay mihitsy ny olana teto amin'ny tany sy firenena dia nangataka koa izay hoe aloha miala Rajoelina fa ny olana dia izao voateninay tokoa teo amin'ny 13 Mai hoe rehefa tsy indraindraikitra raha matoa ny tanàna na Antananarivo renivohitra dia angatanay koa fametram-pialany ka iverinay fa tsy mpangataka fametram-pialana izay a fa teny atsipo ho an'ny manam-panary eny ao fisafisainy mana-tsaina to andrasana arak'izany ny toyiny vaovao ny trangam-piarahamonina toy ny raharaha fanapoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza tsy afaka miasa intsony fa sady reraka no lasa veritadidy tojo iray amin'ireo tafavoaka velona tamin'ity raharaha ity efa natao evasanina tany Maurice ny tenany ary niverina nody ka io niverina sempotra io indray miantso ireo malalatana ny tenany anampy azy amin'izao olana trehiny izao fanazava miverina sempotra indray tojo iray tamin'ireo tanora avitra tamin'ny tranga fanapoizinana ara-tsakafo tamina fety tsingeritaona nafatesan'olona 7 teny Ambohimalaza ny 14 Jona 2022 lasa teo. Izy ilay tovolahy-tokana nalefa ny fitondram-panjakana tany Maurice ny 9 Septambra lasa teo ka efa tafaveriny eto an-tanindrazana. Raha ny fizahana samihafa nataony mpitsabo azy dia hita fa misy nofo maniry eo amin'ny carte vocale raha ny fanazavany. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra fa verinaina soamatsara ny tenako. Izao no raha mefy tojo-manana fiaritiana izay tratran'ny fanapoisinana teny Ambohimalaza. Eto dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ho an'ireo izay nanampy ahy tamin'ny fitsaboana. Efa natao evasanina aho tany Maurice ary efa tonga soamatsara eto an-tanindrazana. Tsy salama ny tenako amin'izao fotoana izao ary miverina sempotra indray. Nanantona dokotera ary nataony fibroscopia sy ny scanner dia hita fa misy nofo maniry indray zany ao anatin'ny corde vocale koa amin'izao. Miamarefo ny fahasalaman'ny tojo amin'izao fotoana izao vokatrio lasa veritadidy ihany koa ka tsy afaka manohy ny asany intsony. Miantso ny malala-tanana rehetra ny tenany izay afaka nampy azy amin'izao olana goavana trehiny izao. Dia amin'izao moa zany za somary mareforefo ary somary veriveritadidy izay ka resaka tsoratra kely izay zavatra tokony ho tenenina. Vokatra izany tsy fahasalamako izany izay niatra tamiko dia tsy hanasa intsony amin'izao fotoana izao. Koa mangataka fanampiana amin'ny ara zanak'oto izay marihako moa zany fampiara-mianatra amiko teo aloha izy. Dia mangataka tolo-tanana ho an'izay rehetra afaka manampy ahy amin'izao fotoana tsarotra lalovako izao dia mankasitraka anareo rehetra izay nanaraka ity video ity. Efa bolana sy 3 andro aty aorian'ny tranga fanapoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza tsy mbola hita ary andrasany maro indrindra ny fikambanana mpiaro ny zon'ireo niara-monina teny Ambohimalaza na ny FMZA izay hivondrona n'ireo fianakaviana lasibatra izay nijoro ara-panjakana ny 9 Septambra lasa teo ilay fitsarana ampahebe maso no lazainy etony mpampanolalana. Tsy aivina fa olona 5 no nahitra amponja vonjimaika tamin'ny tiraraha ity eo ifenoasina ilay tompety sy ny reniny. Isan'ny voatazana ny amponja ihany koa hatramin'izao ny vehivavy 3 hafa zobaviny ilay tompety ny kozinany ary ilay lazaina fa tompony hodina ampiasaina nakanapoizina nafatesan'olona.
tapitra ny fampalalam-baovao tombo-kilasy tombovavy mankasitraka fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.